zokiandry mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana ny fampivoarana ny mahaolona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio. faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mahafinaritra dia mahafinaritra itya zokiandry mampifaly ny eto amin'ny fitenenana miaraba ny teknisianina tsy afakory fa manaraka ny fandaharana eto amin'ny Natura Radio ianao araka ny fa nambara ao ambenimbeny sy ny fotoana ny fanomezana dia tonga amin'ny fandaharana anankiray izay mena ny lohateny hoe isika tsy maintsy mandroso isika rehetra ka dia faly ny tenanay tafaraka aminareo eto amin'izao voalohany izao fandarana voalohany izy ity kompatanana ho an'ny namana rehetra ny mpiara-miasa rehetra ny sakaiza tsy mahafoy ny paporisika rehetra ny mpanaraka anay hatramin'izay tany amin'ny onjam-peo maro samihafa ela ny elaka tafahoana eto amin'ity onjam-peo Natura Radio ity isika araka ny nambaranay hatrany voalohany hoe isika tsy maintsy mandroso dia hiditra amin'ny fandaharantsika amin'ity anio ity zokiandry mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso ity no fandarana laharana voalohany araka ny fanalazaintsika teo fandarana voalohany izy ity mientanentana daholo zay mpikarakarahan'izao fandarana izao mandritra an'izao fandaharana vaovao izao izay iarahana amin'ny zokiandry mampifaly sy ny mpiara-miasa eto voalohany indrindra ny fandaharana dia manana tanjona hampivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany hampandroso atsika ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fivoarana ny resahana fampandrosoana no resahana betsaka ny sehatra ho voaresaka sy voakitika ary betsaka ny zavatra izay tsy maintsy ho ampirisihana misy koa ny zavatra izay tsy maintsy hongotana misy ny zavatra izay tsy maintsy ambolena mandritra ny fanarahanao an'izao fandarana izao ny tanjonay dia nitondra fampandrosoana ho an'ny tsirairay izay manaraka ny fandaharana ny fampandrosoana dia ho vitanao ny ampandroso ny ankohonanao miainga avy any amin'ny olona tsirairay izay no fijerinay ary izay no safidinay hoentinay mampandroso atsika izay mihaino izao fandaharana izao raha manaraka n'izao fandaharana izao ianao zany dia tadidio fa ho anao ny fandaharana ho anao aloha dia rehefa mandroso ianao dia ho vitanao ny ampandroso ny ankohonanao dia rehefa mandroso ny ankohonanao ho vitanao ny mampandroso ny manodidina anao ary rehefa mandroso daholo ny manodidina dia mandroso avy mandroso ho azy avy isika rehetrarehetra mpiaramonina eto amin'ity firenentsika ity fampandrosoana ny tanjona ary raha omesaka fampandrosoana moa zany dia manontany tena foana ny olona hoe fa inona moa zany antsona hoe mandroso inona moa na antsona hoe mandroso
rehefa mandeha mijery amin'ny tamandotan-tserasera isika ho an'izay tsy afaka mivahiny mandeha sambon-danitra sy ny roplanina mandeha makany amin'ny faritra hafa dia mitsiriritra ny antsoina hoe fandrosoana any amin'ny firenen-kafa. Everiny olona fa ny antsoina hoe fandrosoana dia tsy maintsy hoe béton be dia be, vy be dia be, fitaratra be dia be ary plastika be dia be ary mirehadrehatra be dia be. Fa izany dia singa anankiray fotsiny ihany amin'ny taratry ny fandrosoana. Mety ihany koa ny fandrosoana dia tsy voatery izay fa mety fiarahamonina mirindra, fiarahamonina tsy misy raorao, fiarahamonina tsy mirotoroto ary tsy voatery trano mafy be fa mety ho trano tsy kely fa trano mirindra, mety trano ataontsika hoe tsy mafiorina betsaka fa trano tsara endrika, tsara bika manome ny hakantony ny namorona azy. Dia izany mbola fandrosoana avokoa. Ny fandrosoana ihany koa dia araka ilay niteneniko teo hoe tsy miainga avy amin'ny daholo be izy, tsy miaingana avy amin'ny daholo be satria samy manana ny antsoina hoe fandrosoana ny olona tsirairay. Fa kosa mandritra n'ity fandaharana ity dia hiezaka izahay, hiezaka ny tenako hanolotra antsika amin'ny mampanabe anahy. Zay na ny fanahy dia ao anatin'izay fampandrosoana izay mahatonga ny sariako sady ny saintsika hoe zavatra ohatry ny ahoana no hoentina eto amin'ity fandarana ity. Raha vao manao firesadresaka ohatran'izany firesako izany ny olona dia ny ao an-tsain'ny mpiainy dia zavatra anankiroa ihany, na le rangaha io hanangana sekta na le rangaha io hanao politika, izay ny ao an-tsain'ny olona, fa tsy manana tanjona velively hanangana vondrona fivavahana akory ny tena, na hanangana anaram-piangonana vaovao, na kristianina io na silamo na bodisma sy ny sisa, na tsy haiko na inona koa ny fivavahana amin'ny razana, na resaka tromba, tsy ihana mihitsy, tsy mieritreritra ary tsy manana tanjona hanampy ny efa misy akory. Izahay ny tenako manao ty fandarana ity noho izany raha izay ny eritreritrsika dia ho diso fanantenantsika fa tsy hanangana fiangonana akory ny tanjona eto. Na izany na izany ary nefa dia iresaka betsaka momba ny fivavahana isika sy ny fomba mpivavahana ary iresaka betsaka ny amin'ny fahendrena ao anatin'ny soratra masina. Mety voateny matetika ny baiboly fa mety hisy koa, mety misy boky mitahiry soratra fahendrena ho ampiasaintsika mandritra ny fandaharantsika. Noho izany dia tsy resaka inona moa filaza azy amin'ny teny frantsay, tsy dogme, tsy resaka doctrine, tsy hanindrahindra fombafomba mpivavahana akory no ataontsika eto, fa ampatsiahy ny etika ho an'ny olona izay mivavaka. Ao anatin'ny fandrosoana dia tsy maintsy misy etika arahana, fa raha fandrosoana tsy misy etika dia tonga amin'ny fiteniny iza ilay mpanao rapy anankiray izay MC Solar, ho an'izay mahatadidy tamin'ny izay nitovy andihany taminay dia mahafantatra an'ilay hoe science sans conscience égale science de l'inconscience ozy izy MC Solar. Noho izany tsy maintsy misy etika foana, na dia misy raha vao olona izay mandalina ny toe-panahy sy ny toe-po izay mety amin'ny fiarahamonina. Izay ny anankiray. Mety misy koa mieritreritra hoe fangazo ikandry hanao politika sa inona no manao fandaharana ohatrohatr'izany, dia ny valany dia tsy mieritreritra ary tsy maniry ny hanana toerana amin'ny fitondrana fanjakana mihitsy ny tena, satria ny mitondra ankonana rehefa sarotra maika fa hitondra izany firenena sy ny sisa izany alao ataon'ny olona izay maniry anao an'izany izany. Fa mampanabe fotsiny dia hiezaka handray anjara, hitondra anjara biriky amin'ny fanabeazana maha-olona, fanabeazana maha-olona ary ny fanabeazana maha-olom-pirenena vanona. Izay koa ho resantsika mandritra ny fandaharantsika.
resaka zany tsika fahendrena isan-karazany a resakantsika ny amin'ny andraikitra sy ny toetsaina entina miaina amin'ny maha-olom-pirenena indrindra moa fa entina miaina amin'ny maha-olombelona satria tsy Madagasikara rery ny eto ambonin'ity tany ity fa misy firenena maro samihafa ary na tiatsika na sy tiatsika dia mpiray tanàna eto tsika satria raha mitoy izao fandrosoan'ny teknôlôjia izao a ohatra mifoky tany kely ny hafaran'ity planetantsika ity tsisy lavitra be ny makany Chine sy ny sisa fa mikliky fotsiny ianao dia hitanao ny any Chine, mikliky fotsiny ianao dia hitanao ny any Europa, mikliky fotsiny dia voarainao ny hafatra isan-karazany. Izany efa lasa foky tany kely ilay planeta be teo aloha dia tsy maintsy ataontsika koa zany izay fanabeazana izay. Ny fahatelo a dia izao tsy mieritreritra ihany koa izahay hoe manana ny marina. Izahay rery manana ny marina. Fa na ny marina ary mbola misy isan-karazany ary izay rehetra iverina fa marina ary a mety afaka herintaona dia mety tsy ho marina indray. Na rehefa mifankahita any amin'ny tontolo hafa indray na any an-danitra na ety an-tany na any ambadiky ny ridoany na any amin'ny fiaina tsy hita izay filazantsika azy any mbola tonga any mbola misy hoe aika izao ny tena marina fa tamin'iny mbola tsy tena marina. Noho izany tsy dia tena manana marina akory fa hiezaka fotsiny izay, hiezaka hitondra anjara biriky ho fampandrosoana ny mpiarabelona. Ao anatin'izay fampandrosoana izay mbola toetra kely ihany resaka dia voantsika isenty kely a dia tsy maintsy voakitika ny maha-olona iray manontolo. Raha ohatra izy ka tsorina amin'ilay anankitelo mahazatra dia ny fanahy, ny vatana, ny saina. Ho resahany eto a ny fanabeazana ny saina. Fanabeazana ny saina izay fototry ny fampandrosoana. Mahatsiaro an'ilay rangahy anankiray izay amin'ny teny hoe ny fanovana toe-tsaina ho a no tena fototry ny fampandrosoana. Itsika malagasy dia mila manova toe-tsaina. Dia nefa ny a raha vao toe-tsaina amin'ny ankapobeny fotsiny fokon'olona ny ray hovaina dia tratrany tsiambaratelon'ny tsy tsiambaratelo tratrany fiatsaram-belatsiany vahoaka ianao. Vahoaka rehefa miatsara velatsia izay izay miteny amin'ny micro dia miarakoraka izy rehetra merci président, merci président fa tsy hidy anao izany ilay olona. Dia tratrany fiatsaram-belatsian'ny mpanao politika koa ianao mody miteniteny aminao eo izy nefa rehefa avy eo tsy iny akory no ataony na hoe tsy afaka manao an'iny akory izy. Noho izany a tsy maintsy isaky ny tsirairay a no miova toe-tsaina ary izay no hitondrana eto. Izay no hitondrana hoe anjara biriky eto izany. Mety manontany hoe fa iza le rangahy io? Mety izay koa no ao an-tsaintsika hoe fa iza kay moa le zoky andry io? Izaho aloha izany tsy zokony fa zandriny ary tsy olo-dehibe fa mbola zanaka tateoriana. Na izany ary tsy dia zazakely koa satria fa mba nanana andraikitra teo anivon'ny fiarahamonina ihany a, manana ankohonana, manana orinasa, nanao fanadihadiana zavatra marobe, efa nanoratra boky ihany koa. Tsy fisehosehoana sanatria fa betsaka ny zavatra efa natao ary noho ny fahatsapana hoe mbola tsy ampy rehefa mbola tokony hanao zavatra dia izay ny antony anaovana an'izao. Misy nyteny hanao développement personnel ave zoky andry? Eny tompoko. Développement personnel izany a na ny fanabeazana ara-maha-olona na fampandrosoana ny ara-maha-olona fa tsy hoe fampandrosoana ny tena samirery akory ny développement personnel fa fampandrosoana mihitsy ny maha-olombelona an'ilay olona, ilay olombelona ny mila beazina sy atao mivoatra dia manao an'izany tsika eto ary dia hanao an'izany tsika. Amoaka tsy ambaratelo marobe tsika izay tsy ambaratelo izy rehefa resahany eto fa rehefa fantatrao ilay izy dia tsy ambaratelo intsony. Mety misy antsika mahafantatra zavatra dia rehefa mandeha ny fandaharana ohatr'izao dia mety vonona hifanampy aminay mety handefa document na ohatr'izany dia isorana betsaka fa nitanjiko fotsiny aloha amin'ny mazoky andry anahy dia izao itsika tsy maintsy mandroso. Thank you.
ianao Jehova inona va ianao no miove no pensavo tennissi che ti pavano paradise ya zay no hoe la ozisy Jean Noël zay miarabany Jean Noël dia kokoa misy Jean Noël zay no hoe lafa indro atolotro amintsika amin'ny ambangovangony ny mety ho programa ny fandaratsika mandritra ny herintaona programa fandaratsika mandritra ny herintaona mety kangakamitsika herintaona eny tompoko ny programatsika ny fandaratsika ny votoaton'ny fandaratsika mandritra ny herintaona dia efa vita homana sy vita lahatra avokoa fa horesahako amintsika ny ambangovangony eto ilay izy mety misy loahevitra aharitra ray volana mety misy loahevitra aharitra roa volana mety misy loahevitra mety fandarana anankiroa ihany dia tapitra arakaraka ny ataontsika hoe ny fahazahoantsika anazy sy arakaraka ihany koa zay mety ho fanontaniana sy fakasitrahantsika mpiaindro rehefa mifandaratsika faharoa eo dia omena amintsika ny pejany fandaharana sy ny contact na ny laharanantso mety azahoantsika mandefa SMS amin'ny fandaharana laharana andefasana SMS le izy satria indray tsika misy te antso rehefa mandeha ny fandaharana toy izao dia tsy mandray antso mihitsy aloha tsika noho ny antony teknika sy noho ny antony fandaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny antony ndrao dia indraindray misy ny ady mivady ihany no antsony amin'ny telefona indraindray mety loahevitra anaty gazety tampoka mampisendaotra azy ihany no kolaizazaina amin'ny telefona eto dia indraindray tsy mahasoa akory la izy dia mety manimba zavatra na izany ary ho asiana zay laharanantso azahoantsika mandefa SMS mametraka fanontaniana izay inona avy ary ny zavatra ho resahana mandritra ny fandaratsika ny voalohany dia misy maromaro izy reto fa iresakitsika ny amin'ny fomba ifehezana ny saina ny fomba ifehezana ny saina tsy iza moa zany fa ny sain'olombelona ny saintsika io zany ahoana ny fomba ifehezana ny saina io ahoana ny fomba anabeazana azy ary ahoana ny fomba fiasany saina io ny tanjona moa zany dia atonga ny tsika mpiaino ianao zay manaraka nyty fandarany ity ahay mifehy ny sainao ary mba ho voafatitra ao ny sainao ary mba ho matitra ianao misy nanontany zay hoe ina moana tsinao hoe matitra azokiany satria fitenin'ny tanora hoe mba matitra dia fomba nanazavako azy dia hoe ny antsoina hoe matitra dia olona mahafehy avy amin'ny voambolana hoe fatitra dia olona zay mahafehy mety mahafehy ny tenany mahafehy ny fotoanany mahafehy ny fijeriny sy ny sisa fa indrindra mahafehy ny fisainany dia iresaka momba ny saina io tsika maninona ny samy manana totozo ao ihany maninona ny hafa no tafita maninona ny hafa tsy tafita sa mety Madagasikara ihany lazaina fa faharoa avy any amin'ny gisitra tsika maninona misy manan-karena maninona misy tsy manan-karena ary samy mivavaka zao ihany maninona ny sasany mahazavatra ny sasany tsy mahazavatra ary maninona ny sasany tsy miara-mivavaka amintsika mahazavatra maninona ny zavatra tsy maninona ny firenena hasany tsy matahotra ny atahory atsika nefa dia manjaka amintsika zany rehetrarehetra zany ianarantsika ho resahantsika rehefa miresaka momba fifehezana ny saina isika manarak'izay iresakitsika ny amin'ny finoana ny amin'ny finoana resaka momba ny finoantsika ny tsambaratelo amin'ny finoana manahoana no mahatonga ny olona anankiray mahazo zay ilaina fa maninona ny sehatra fanabeazana rehetra no miteny foana fa ilaina ny manana finoana amin'izay atao rehetra dia resaka momba ny finoantsika tsambaratelo ny finoana io arak'izay takatra sy izy rehetra no karoantsika iresaka ihany koa tsika ny amin'ny toe-tsaina kristianina ny akamaroantsika eto Madagasikara izao dia matsapa tenao kristianina ary
misoratena ho kristianina daholo na tsy betsaka araka ny eritreretina azy fa anisan'ny tena manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarahamonina malagasy ny fotom-pisainana kristianina dia iresaka be lehibe an'izany itsika hoe manahoana zany fifandraisana aman'olona zany sy ny fivavahana kristianina. Inona ny zavatra tokony atao, inona ny zavatra tokony arahana, inona ny zavatra tokony ahitsy, satria betsaka ny milaza fa anisan'ny nampihemotra n'izao firenena izao ny fivavahana kristianina. Dia ho resahantsika eto koa zany hoe inona no mety ilazana fa mahamarina zany ary ahoana ny anam-porofona fa tsy marina zany, inona ny tokony ataontsika kristianina. Zokiandro mampifaly aloha dia kristianina ary tsy menatra ny amin'izany fa saingy kosa misy zavatra izay tsy maintsy ifanabeazana na dia eo amin'ny samy kristianina ary ampatsahivina antsika fotsiny zany ny fitondratena kristianina, ny etika kristianina, ny fanambadiana kristianina, ny fifandraisany lasy ny vavy eo amin'ny samy kristianina, ny fifandraisana amin'ny olona tsy mitovy finoana amintsika, ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ny fifandraisana amin'ny zanaka, ny fiomanana amin'ny fananana zanaka, ny fomba fitantanana tokantrano, inona ny andraikitry ny lehilahy ny tokantrano, inona ny andraikitry ny vehivavy eo an'izany tokantrano, hatramin'ny fitantanam-bola dia ho resahantsika. Ary efa miresaka vola ihany dia resaka lava be momba ny vola isika mandritra ny fandaharantsika ao anatin'ny herintaona. Resaka momba ny vola isika tsy ambaratelo ny vola, ratsy ve ny vola sa tsara, ahoana natao anariana vola, ahoana natao hitsitsina vola, ahoana natao hitantanana vola, ahoana natao azahoana vola ao anatin'ny masokarena kely dia kely resahantsika eto izany. Ao anatin'izay koa dia resaka momba ny fambolena sy ny fiompiantsika, fambolena sy ny fiompiana satria anisan'ny votoatin'ny fampandrosoana avokoa izany. Misy teknika be dia be amin'ny fambolena zao, tsy voatery andry ny zezika avy any Ukraine foana tsika satria crise zao ny fotoana be dia be ny tsy ambaratelo sy ny voka-pikarohana ifamiparitaka amin'izao efa tsy tokony ataontsika hoe angetahitam-boly lakana intsony itsika mpiaino. Ny inona ihany koa rehefa any farapara fandarantsika any tenatenany ihany dia resaka momba famoronana orinasa itsika, famoronana orinasa, ahoana natao amoronana orinasa. Fa raha te handroso ianao te hanana ny ampy dia tena lazaiko teny mialoha tsy izy rehetra miasa amin'ny orinasa akorany dia handroso sy hanana ny ampy daholo, fa ny vitan'iny dia mandrapatonga amin'ny 520 amin'ny volana, fa ny herinandro farany dia mampalahelo be fiainana raha piasa ianao. Raha ohatra ianao te ho tafita ny fiainana te hanana ny ampy raha tianao zany dia ho azavainay mandritra ny fandaharana eto hoe ahoana natao raha sady miasa ianao no manana ny asanao manokana sy ny tombontsoanao manokana dia ho hitanao fa hanana ny ampy ianao ary dia handroso ianao. Arak'izay teniko izay itsika tsy maintsy mandroso dia makasitraka atsika. Ya, tapitra sahady lany sahady amin'ny fotoanantsika nefa mino zahay fa azonao an-tsaina angamba hoe zavatra tahaka ny ahoana, zavatra izay ho atolotra mandritra nyity fandarana ity, ity fandarana ity ary lohahevitra tahaka ny ahoana no resahany eto, lohahevitra izay mitaky fahamatorana ary mitaky fahasahiana ihany koa. Na izany ary nefa na izany ary tsy maintsy hivazivazy foana aloha zahay mandritra ny fandarana aty izay nefa nafantaran'ny olona anay hoe Zokiandro mampifaly na ny ohatra izay olazainy eto mety kisangisangy ny akamaroany noho izany aza dia matotra be ohatran'io ianao miaino anay fa tsy maintsy hiditra ny kivazivazy ihany tsika. Dia misaotra betsaka anareo anaraka ny fandaharana manasa anao anaraka ny fandaharana amin'ny herinandro raha misy ny fiverenany dia isaky ny zoma raha tsy diso isaky ny alahady raha tsy diso amin'ny 9 dia fandarantsika vaovao dia isaky ny alarobia amin'ny 1:20 ny fandarantsika vaovao. Dia mankasitraka atsika anaraka ny fandaharana dia eto ambavaka izay mba ho ela velona dia maty amin'ny tsisy dikany eto zay fiainana mahafinaritra be ity. Mankasitraka ny teknisianina veloma daholo tsika Zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana ny fampivoarana ny mahaolona, fanabeazana kristianina, torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio.